teny iainana fandarana tolotra ny fiangonana tana Cité Centre na TCC Analakely isaky ny talatariva amin'ny 10 ora sasany. Teny iainana. Faly miarabantsika rehetra indray ao anatin'izao fandaharana teny iainana izay iarahana isaky ny talata tolakandro amin'ny 10 ora sasany eto amin'ny Olivasoa radio. Ny fiangonana TCC Analakely moa no manolotra izao fandaharana izao i fiderana no miaraka aminareo efa ela no tsy teto fa faly indray tafaraka aminareo tsirairay avy. Tahaka ny mazatra dia ny vakitentsika androany eo anivon'ny fiangonana TCC Analakely no tena jerentsika ary sy tombavaka ny tena ataontsika ihany koa. Tsy hoe fampianarana ngeza be na tahaka an'izany fa hoe avy amin'ny soratra masina izay tokony vakintsika androany no isintomantsika ny vavaka izay ataontsika. Ny vakitentsika androany dia ny nomery 10 ny ao amin'ny testamenta taloha dia ny Timoty voalohany 2 ny ao amin'ny testamenta vaovao. Dia ny vavaka izay ataontsika voalohany dia vavaka fisaorana an'Andriamanitra. Vavaka fisaorana an'Andriamanitra satria mamonjy antsika manoloana ny fahavalo izy. Mamonjy antsika izy manoloana ny fahavalo. Raha vakintsika izao ny nomery 10 dia manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 10 eo izy miresaka momba ny fitsofana trompetra volafotsy izay nampanaovin'Andriamanitra any Mosesy. Dia eo amin'ny 7 dia izao no soratany hoe ary raha misy ady eo amin'ny taninareo ka mandeha hiady amin'ny fahavalo izay mampahory anareo ianareo dia hitsoka ireo trompetra ireo ho fanairana ianareo dia hotsarovana eo anatrehan'NY TOMPO Andriamanitrareo ianareo ka hovonjena amin'ny fahavalonareo. Eo zany isika dia mahita hoe Andriamanitra no mamonjy antsika manoloana ny fahavalontsika. Tsy isika tsy mahavita an'izany fa Andriamanitra irery ihany no mamonjy antsika. Any amin'ny 5:30 ihany koa izao isika ny amin'ny nomery 10 androany dia mahita hoe rehefa niainga ny vata misy ny fanekena dia hoy i Mosesy mitsangana tompo aoka hiely ny fahavalonao. Aoka hiely ny fahavalonao. Iza ny fahavalon'Andriamanitra? Ilay ratsy. Satana ny fahavalon'Andriamanitra. Ary antsika ihany koa aza ny fahavalontsika amin'ny maha-olombelona antsika dia ny fahotana, ny fahafatesana ary Satana. Izany no fahavalontsika eo amin'ny fiainantsika ary isaorantsika nefa Andriamanitra fa izy no mamonjy antsika manoloana an'ireo fahavalontsika ireo. Ny fahavalontsika voalohany indrindra tsy ny fahantrana. Ny fahavalontsika voalohany indrindra tsy ny aretina. Fahavalontsika tsy fantatro, tsy olona, tsy haiko hoe inona no eritreretintsika fa mila averintsika ao an-tsaina foana hoe fahavalontsika voalohany ny fahotana dia ny fahafatesana. Ny fahotana no mitarika fahafatesana eo amintsika. Ny Satana ihany koa, Satana izay mitondra an'izany zavatra rehetrarehetra ary ny antokana mamonjy antsika manoloana an'izany dia Andriamanitra tsy misy ankoatra azy. Ary izay no mahatonga an'ilay izy hoe vaovao tsara nge zany isan'andro hoe namonjy antsika ho afaka amin'ny fahotantsika Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Ny vakitentsika ny ao amin'ny Timoty voalohany 2 androany dia izao no resahana manomboka amin'ny 7:4 hoe izany no tsara ka hankasitrahana eo imason'Andriamanitra dia faingo dia avy eo Andriamanitra mpamonjy antsika miala amin'ny fahotana izy zany izay tian'ny olona rehetra hovonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Ary izany no tiako hisintomana ny vavaka androany manoloana an'izay vakitentsika anankiroa izay hoe mamonjy antsika manoloana an'ilay fahavalontsika voalohany Andriamanitra manoloana ny fahotana, manoloana ny fahafatesana, manoloana ny Satana. Izany no antony nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ary tokony ho tsaroantsika, tokony hankamamitsika foana izany vaovao mahafaly, izany filazantsara izany. Ndao ary hivavaka hisaotra an'Andriamanitra isika. Misaotra anao izay Andriamanitra ray noho ny amin'izany teny androany izay mampatsiahy anay hoe ianao no
manavitra anay mamonjy anay manoloana ny fahavalo ary ny fahavalo voalohany indrindra ho anay dia ny satana ny fahotana ny fahafatesana izay fa noreseny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana daholo izany rehetra izany ary rehefa mino an'i Kristy mandray azo tompo sy mpamonjy izahay dia manana ny fiainana resy ny fahavalonay tena araka ny fitenenana mihitsy hoe efa fahavalo resy ny satana ny fahotana ihany koa dia efa noreseny Jesosy Kristy ary fisaorana no asetrinay ianao isanandro manoloana an'izany vaovao tsara manoloana an'izany filazantsara izany ary aza vela izay Andriamanitra hijery an'izany ho tsy sarobidy fampio izay tena hoe ahitany lanjan'izany isanandro ka hankasitraka anao foana misaotra raha eo misaotra Jesosy noho ny amin'ny fahafatesanao teo amin'ny hazo fijaliana ho anay nandresiny fahavalo teo amin'ny hazo fijaliana ianao mahery ianao ilay Andriamanitra tomponay amen. Ni famonjena zay vitanao ni ady sokio navelanao tena fakao mandraky zay Jesosy malalo pamonjiso indrony akio raisoanao velokano volokanao zay sitrakao. Ny vavaka faharoa indray androany dia ndao hangataka isika mba tsy hiala amin'ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra no rehefa mivory isika dia izany no mampiombona antsika voalohany indrindra tenin'Andriamanitra no mampandroso antsika ny tenin'Andriamanitra ihany koa ny tokony tsaroantsika manoloana ny tranga maro samihafa eo amin'ny fiainantsika na anatin'ny ady izany fa tsy anaty ady irery ihany nefany fa anatin'ny fifaliana ihany koa tokony tenin'Andriamanitra no tsaroantsika foana. Raha mamaky ny nomero toko 10 teny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 10 isika tsy ho voavakintsika tonga dia eto ilay izy fa manasa antsika rehetrarehetra rehefa manam-potoana fa anisan'ny resahana eo dia ny fangatahan'Andriamanitra amin'ny Mosesy hoe anao trompetra volafotsy i Mosesy dia io trompetra volafotsy io izy misy asany be dia be mihitsy ilay trompetra na mampivory ny vahoaka ilay izy mahatonga ny vahoaka ivory na mampivory ny rehefa tsofina zany ilay izy zay ilay izy na mahatonga ny mpitarika ihany koa ivory ilay izy na anisan'ny asany ihany koa dia hoe mandroso ny olona miala eo amin'ny tobony fa manaraka an'Andriamanitra manaraka ny hoe tanareo hoe misy rahona eo ambonin'ny tabernakely dia rehefa mandeha iny rahona iny dia manaraka an'iny satria ny fanatrehan'Andriamanitra iny ny fitarihan'Andriamanitra na ihany koa any anatin'ny ady ao amin'ny 15 ilay mivakitsika teo izao manoloana ny ady dia tokony tsofina ny trompetra tokony misy zavatra atao zany dia tokony tsaroantsika izany na any anatin'ny fifaliana ihany koa ny 10 miresaka izy hoe amin'ny andro fifalinareo sy amin'ny fotoam-pivavahanareo ary ny amin'ny voaloham-bolanareo no hitsofanareo ny trompetra. Io trompetra io zany dia tena betsaka ny asany eo amin'io 10 ka hatramin'ny 10 io araka ny teneniko teo mampivory ny vahoaka mampandroso ny olona amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe manaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ho fahatsiarovana ho an'ny olona ihany koa manoloana ny ady ary ho fahatsiarovana ihany koa amin'ny fotoana samihafa rehetrarehetra fifaliana sy ny sisa izany ary hitako hoe azo raisintsika amin'izany ihany koa hoe ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia tahaka an'izany mihitsy hoe ny tenin'Andriamanitra no mampiombona antsika
ny tenin'Andriamanitra ireny ihany raha raha tsy ny tenin'Andriamanitra tsy miombona isika izay mino an' Jesosy Kristy. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa no mampandroso antsika miala amin'izay mety hoe toerana anankiray fa mampandroso antsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra. Manoloana ny ady izay lalovantsika tsiraray avy ihany koa dia inona no tokony tsaroantsika? Ny tenin'Andriamanitra no tokony tsarovantsika manoloana an'ireny. Manoloana ny fifaliana ihany koa nefa dia tokony tenin'Andriamanitra fa tsy hoe rehefa amin'ny ady ihany fa rehefa amin'ny fifaliana sy ny sisa ihany koa dia tokony mahatsiaro isika ohatra hoe ny Salamy 7:1 hoe misaotra an'i Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetrarehetra hoe misaotra an'Andriamanitra isika. Ary izany no nisy tomako an'izay vavaka izay hoe mba tsy ala amin'ny tenin'Andriamanitra isika ninonninona mitranga eo amintsika indrindra io ilay hoe na any anatin'ny fifaliana isika. Mazana isika dia anatin'ny ady aloha dia mahatsiaro mivavaka isika any rehefa trotra keny ady itsaina fomba mahatsiaro anao ry tompo sahoana le hira. Fa rehefa faly isika adinontsika ny mivavaka, adinontsika ny tenin'Andriamanitra rehefa faly, rehefa milamina ny fiainantsika. Fandao hivavaka isika ry zareo tsy hiala amin'izany mihitsy, tsy hiala amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy hiala amin'i Jesosy Kristy ilay ivon'ny tenin'Andriamanitra, ilay fonony soratra masina, ninonninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Dia ndao aza hanao vavaka araka izay isika mba tsy hiala amin'ny tenin'Andriamanitra, ninonninona zavatra mitranga. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny amin'ny atao hoe zavatra azo tsoanay ihany koa ny amin'ny nomery 10 ka hatramin'ny 10. Miresaka momba ny trompetra izay betsaka ny asan'izay hitanay eo, mampivory ny vahoaka, mahatonga ny vahoaka androso, tsarovany ho fahatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra ho an'ny vahoaka, manoloana ny ady, manoloana ny fifaliana ihany koa izany. Ary manondro anay ihany koa izany hoe izany no asan'ny teninao Andriamanitra, tena mampandroso anay ny teninao. Rehefa miombona izay dia ny teninao no mahatonga anay mivory, mahatonga anay manana an'izany fifankatiavana sy fiombonana izany. Any anatin'ny ady dia tokony teninao ihany koa no tsaroanay, fa rehefa amin'ny fifaliana ihany koa nefa dia tokony ny teninao no tsarovanay hatrany. Ary ampio izay tsiraray avy, manoloana ny vaky-teny tokony ataonay dia meo hery izahay hanao an'izany, ary meo saina mahatadidy ihany koa izahay mba hahafahanay rehefa amin'ny tranga maro samihafa eo amin'ny fiainanay, fifaliana na fahoriana, dia ny teninao ihany koa no tsaroanay, tahaka an'ireny hoe teto izao hoe mitsoka trompetra, dia tahaka an'izany ihany koa ny teninao no hampanenonay mafy ao anatinay, reny no ataonay maneno mafy ao amin'ny sainay sy inonay manoloana ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanay. Dia ianao ane hitarika anay eo amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tanoni fuku ry Jesosy zaza tsy mahasaraka anao, mora malemy, mora mamy, tanoni fihitra Teso malalo pamuncisu induniaku aisuana velukanu mudenano velukanu rayo unukalamu sesitaka. Manaraka mivavaka izay ataontsika fahatelo izany izy ity ndao itoy hivavaka ho an'ny malagasy sy ho an'ny mpitondra isika. Eny nandalo ny fetin'ny fahaleovantena isika tamin'ny alahady 2 ny volana Jona lasa teo, ary tena efa nivavaka isika teo anivon'ny fiangonana ho an'ny malagasy sy ho an'ny mpitondra. Fa ny mahavariana dia nivaky tentsika androany dia ny Timoty 1:2 ka hatramin'ny 4 dia miresaka momba an'izany ihany koa hoe ny vavaka izay tokony atao ho an'ny olona rehetra, dia eo amin'ny 2 ihany koa ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana, na any amin'ny dika teny ombonana moa izy dia hoe ho an'ny filoha.
ary efa ndresana tamin'ny lahy teo anivon'ny fiangonana TCC Analakely izany a mampatsiahy antsika foana hoe anisany andraikitritsika amin'ny mahafiangonana antsika ny manao an'izany vavaka izany foana. Tokony tsy adinontsika hoe taratasy ho an'ny Timoty na hoe taratasy pastoraly ihany koa ny fiantson'ny olona ny Timoty voalohany sy ny Timoty faharoa. Anisan'ny nanoratana ny Timoty voalohany a dia ny tanjona ho amin'izany dia ny amin'ny hoe fitondran-tena izay tokony atao amin'ny tranon'Andriamanitra na ny ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Timoty voalohany toko 7:5-10 moa tena ahitantsika an'izay zavatra izay hoe ny tanjon'ny boky dia ny Timoty voalohany izany dia ny fitondran-tena eo anivon'ny fiangonana. Ny dikan'izany tena hoe vavaka tokony atao foana na ataontsika isaky ny alahady, isaky ny any an-trano aza ireo vavaka ireo hoe mivavaka ho an'ny olona hafa, mivavaka ho an'ny filoha am-pirenena dia tena ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy izany. Averiko ihany hoe tsy haiko izay firehana politika misy antsika rehetrarehetra fa ny soratra masina io Timoty voalohany toko 2 io dia ny 2 dia mampatsiahy antsika hoe andraikitritsika ny mivavaka ho an'ny filoham-pirenena, ho an'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Na tsy fantatro mifanaraka amin'ny eritreritra ao ve ny ataony a na ho zany misy zavatra tsy tena mety amiko aloha ohatr'izao, eny manana ny hevitra ao ianao fa na dia eo aza izany hevitra izany andraikitritsika foana ny mivavaka ho an'ny filoham-pirenena. Ary inona ny tena tanjon'ilay vavaka atao eo amin'ny rehefa jerentsika ny 1 ka hatramin'ny 7 Timoty voalohany toko 2 tena tanjona voalohany sy ny zavatra tokony antsika mbavaka voalohany indrindra ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny mpitondra dia ny ahalalàn'izy ireo an'i Jesosy Kristy, ny andraisan'izy ireo ny famonjena. Eo amin'ny 5 eny dia ilay hoe fa iray Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona. 4 hoe izay tia ny olona rehetra hovonjena Andriamanitra eo ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Izany no vavaka tena tsara indrindra tokony ataontsika ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny mpitondra antsika. Eny afaka mitondram-bavaka ny zavatra hafa isika, ny amin'ny hoe sotoavina, ny amin'ny mpitondra mba anana fahaizana izy amin'izany, anana ny fahaiza-manao rehetrarehetra, tsy ho titena fa hijeriny maseho iombonana, izany tsara daholo fa anisan'ny fantatra hoe tonga ho azy any amin'izany tanjona izany rehefa mino an'i Kristy Jesosy ny mpitondra sy ny olona ihany koa ny amin'ny sotoavina ilayntsika amin'ny fiainam-pirenena. Dia ndao amin'izao fotoana izao mbola hanao an'izay vavaka izay ihany. Efa nataontsika izany tamin'ny herinandro fa araka ny teneniko teo hoe fitondran-tena tokony atao anivon'ny fiangonana ty zavatra soratanao amin'ny Timoty voalohany ty ny dikany tokony manana faharetana isika amin'ny fanatanterahana an'ireo. Ndao ary hivavaka ho an'ny malagasy, ndao hivavaka ho an'ny mpitondra isika. Misaotra tompo noho ny amin'ny Timoty voalohany toko 2 ny 1 ka hatramin'ny 7 izay vaky tenina androany miresaka momba ny vavaka atao an'ny olona rehetra. Dia atsiaro ny malagasy izahay Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mamindrafo aminay tompo izahay tafiditra ao anatin'izany. Ny angatahanay ary ny anisan'ny tanjony nanoratana ny boky eo sy nanoratana ny hoe vavaka inona moa no tena vavaka atao an'ny olona rehetra dia ny ahalalàn'ny malagasy an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainany. Tsy misy mpanalalana amin'ilay Andriamanitra tokana na ary ny tany sy ny lanitra afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Ary ny angatahanay dia ny ahalalàn'ny malagasy ny tombon'ny olombonjena eto amin'ity firenena izay nametrahanao anay ity Andriamanitra. Mivavaka ihany koa izay ho an'ny mpitondra sy ny manam-pahefana rehetra, ho an'ny filoha Andry Rajoelina, ho an'ny Prime Ministra Christian Tsay, ireo mpiara-miasa aminy rehetrarehetra, ministra sy ireo manam-pahefana rehetra izay tsy ho voatononay eto. Ianao ihany koa no hita azy ireo Andriamanitra amin'ny andraikitra izay sahaniny, ianao nanome hery azy, tanjaka nome fahaizana, ianao ihany koa nahatonga azy ireo tena hijeriny masoa iombonana, fa indrindra mba ho kasihanao amin'ny alalan'ny fanahinao masina izy ireo ka halalan'i Jesosy Kristy. Ino an'i Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana noho ny amin'ny fahotanay olombelona ary tena handray ny famonjena. Izany no vavaka tena hoe faratampony angatahanay ho an'izy ireo dia amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy no anaovanay an'izany. Amen.
Ny vavaka farany dia ny fahaefatra izany izay ataontsika androany a, mba ho kristianina fitahiana ho an'ny firenena isika. Izay no toriteny tamin'ny alahady teo, raha mahatsiaro anareo ny tao amin'ny fiangonana sy Analakely a, dia izay ihany koa no ndao entintsika mbavaka androany. Anisan'ny mahatonga ana hoe tery hanao an'izay dia ny zavatra hitantsika tao amin'ny nomery ho an'izay nanao a, 9:20 ka hatramin'ny 9:20 dia mahita isika ny Obaba izay mpirahalaam-panambadiana amin'ny Mosesy izy io, izay midianita na atao hoe jentilisa. Fa anisan'ny tenen'ny Mosesy taminy dia hoe andeha ianao hiaraka aminay dia asianay soa izy, fa ny tompo efa nilaza soa ny amin'ny Israely. Ndao hiaraka aminay ozy izy mantsy any Obaba. Dia Obaba moa no teny hoe tsy handeha fa ho any amin'ny taniko sy ny havako ao eo amin'ny 9:30, dia any amin'ny 9:30 dia mbola niteny ihany i Mosesy amin'ny 9:30 hoe aza ilozanao re izahay fa fantatrao izay toerana tokony hitobianay aty an-tany efitra ka ianao no masonay, ary raha miaraka aminay ianao dia izay soa ataon'ny tompo aminay no ataonay aminao. Dia izay zavatra izay ihany koa hoe izany ny atao hoe fitahiana ho an'ny olona hafa rehetrarehetra. Na raisintsika ireo hoe olona jentilisa izany Obaba, dia niteny foana Mosesy hoe ndao hiaraka aminay fa nisy soa anao izahay, ary tokony toe-po ananantsika ihany koa izany, na manoloana ny olona izay tsy mino an' Jesosy Kristy aza dia tokony ho fitahiana foana isika. Ary mahafinaritra be ilay izy hoe ndao hiaraka aminay fa izay soa ataon'ny tompo aminay dia ataonay aminao koa. Mampatsiahy anahy mihitsy izany hoe inona moa ny soa nataon'i Jesosy tamintsika, nataon'Andriamanitra ray tamintsika, no tiaviny isika, namindra fo tamintsika Andriamanitra, niantra antsika izy. Tena be dia be ny zavatra nataon'Andriamanitra ao antsika, ary ireny ihany koa ny tokony ho zaraintsika amin'ny manodidina, amin'ny mpiarabelona. Fa indrindra ary nijerentsika tamin'ny alahady teo, dia eo anisan'ny soa voalohany indrindra tokony jerentsika ho an'ny olona hafa dia mifanaraka amin'ilay Timoty 2:2 dia ny 9 ka hatramin'ny 7 teo ihany hoe mizara ny filazantsara. Izany ny zavatra tsara indrindra, tsara faratampony afaka ataontsika ho an'ny olona dia mizara ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy. Tsy ataontsika ho antsika irery ihany, tsy nomena an'izany isika mba ho tazomintsika, fa mba hizara an'izay vaovao tsara mahafaly, vaovao mahafaly ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay. Ndao hanao an'izay vavaka izay isika mba tena ho kristianina fitahiana ho an'ny firenena, kristianina fitahiana ho an'ny manodidina antsika rehetra, ho an'ny havana, ho an'ny mpiara-miasa, ho an'ny mpiarabelona, ho an'ny mpiara-miangona, ho an'ny olona rehetra izay ataon'Andriamanitra mifanerasera amintsika tsirairay avy. Ndao hanao an'izay isika amin'izao fotoana izao. Andriamanitra mivavaka izahay mba tena ho kristianina fitahiana ho an'ny firenena. Araka ny jerena tamin'ny alahady lasa teo ny toriteny, izay hitanay ihany koa misy endrika izany eo amin'ny nomery 10 dia ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 hoe i Mosesy izay tena hoe niteny tamin'ny Obaba izay jentilisa mihitsy hoe ndao hiaraka aminay fa nisy soa anao izahay, arak'izay soa nataon'ny tompo aminay no ataonay aminao ihany koa, ary toe-po tokony hananay kristianina izany manoloana ny olona rehetra, tsy voatery amin'ny olona izay mpirahalahy aminay hoe rahalahy amin'ny tompo ihany, hoe mahalala anao ihany Jesosy, fa amin'ny olona izay mety mandahanao ihany koa aza dia tokony haneho anao foana izahay, tokony haneho ny toetranao izahay, be fitiavana amin'ny hafa, manisy soa ny hafa, tsy miandry takalo, mamindra fo, miantra ny hafa, ary indrindra mizara ny vaovao mahafaly amin'ny hafa, mizara ilay filazantsara ny famonjen'i Jesosy Kristy amin'ny hafa. Ampio izahay tena ho fitahiana ho an'ny hafa Andriamanitra, any amin'ny toerana izay misy anay rehetrarehetra, fiasana, any am-pianarana, ao an-tokantrano ihany koa, any amin'ny olona izay mifanerasera aminay rehetra, eo anivon'ny fiangonana ihany koa, mba ho fitahiana izahay tsiraray avy. Ny fanainao masina hitarika anay mba ho tanteraka tokoa izany zavatra izany, dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay an'izany vavaka izany. Amen.
isaorantsika an'Andriamanitra izay fotoana ny arahantsika nyvavaka androan'izay minotsika hoe ny tompo miaino ny vavaka ary tsy lanilany fotoana fotsiny isika fa miaino antsika izy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia azadino ety am-pamaranana moa dia mampatsiahy foana hoe ny fivorian'ny fiangonana Tisisy Analakely isaky ny alahady dia ao amin'ny casque PK0 Antanimena manomboka amin'ny 7 sasany manasa anareo tsiraray avy izay iliana ny amin'ny izany. Ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompony ho amintsika tsiraray avy amin'ny heriny toy izao indray amin'ny 5 sasany tolakandro eto amin'ny Oliva Soa Radio 107.0 FM. Samia ho tahin'Andriamanitra. Teny iainana. Fandarana tolotry ny fiangonana Tanasity Centre na Tisisy Analakely isaky ny talatarivo amin'ny 5 sasany. Teny iainana.